soa eto amin'izao toerana efa nifanomezana amin'ny anaran'ny Tompo mba hiderana sankalazana zao nohony natongavany nofo tetỳ an-tany tao amin'ny Jesosy Kristy. Arabaina ary nasoavana ny Tompo no mombanareo. Aoka homanintsika na ao anaty boky na ao anaty telefônina ny lioka toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Lioka toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Hoentsika midera amin'ny Tompo arahany hira fahafito ambin'ny-polo. Manana tombokira daholo tsika na anaty fitahiantsika any ary hira haitsika tsy enjery koa izany na dia tsy fanao loatra aza raha tsy moely toy izao. 17 andininy voalohany sy faharoa arahany vavaka fiderana sy fisaorana zany vao mipetraka ianareo. Ho aminareo rehetra ny fiadanana ny Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampaherezana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ary nisy miandriondro tamin'izany tany zany, nitoetra tamy an-tsaha nitandrona ny ondrony tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny Tompo nitsangana teo anilany, ary nivoninahitra ny Tompo nanelatrelatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza telo soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho amin'ny olona rehetra. Fa mpamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ary zao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lavan-jaza sady mandry ao am-pinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra nisy tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka mideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana eo ety ambony tany ho amin'ny olona ankasitrahany. Amen. Avia. Ny mandraka izay ianao misaotra raha afaka miombona amin'ny fiangonana kristianina maneran-tany izahay, mankalaza ny nahaterahanao natongavanao nofo tetỳ an-tany amin'ny alalan'izao sasakalina izao. Na dia eo aza ny elanelan-tany, na dia eo aza ny asa mandrara, na dia eo aza ny fahasahiranana, mbola mitaominao tamin'ny mahazaka ny fitiavanao izahay ka afaka miombona eto amin'ity trano ity, hidera sakalazanao amin'ny alalan'ny talenta izay efa nomenao, amin'ny alalan'ny fiombonana anay fa tena iray izay ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Avia, raiso ny fidaranay, raiso ny fonay, ka sio izay rehetra mbola misalasala ka tsy manana anao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Dia mbola mipetraka fenao aminao namanay izay mikasa indrindra fa ireo efa eny an-dalana. Dia aoka hisandratra eto ny voninahitra ao ary ho aminay tokoa ny fiadananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny Tompo ao aminao. Izany mpiarabany anjely zany ry avy manalo amin'ny Tompo no iarabanantsika rahatratra ity noely 24 ity.
No, fa isik sa cita bawon. Kafiran fiana kafin, isa inchucha na neifalin, fanje mancha ifintai, isa niana ni fuspana. Ifusifana samrap, kafatuka samrap. Bangun yang punta, kau tidak letakkan. Ani dancang sabun falco como no te chafio, fiu a como na calas y de pausa para de cruzar. Se amas insal mayer tunganaf chanau sube, kabetunya manakwa izani hama indama. Andiamo dormiamo che ti nulliti, ma ne fatto andare una sala suave. Andiamo dormiamo che si cerca un cici, mi è così virata che vita fisica. Andiamo dormiamo che mi viene anche la sen, perché mi cerca nava che do io un plan.
sy lavarava. Maro no mpiasa tokoa anatona ny Jesosy fa indrisy rehefa variana sy merikerika tsy miambina ihany koa fa mifinominao ihany sy mifatokinao an' Jesosy izay ihany no afonjanao atokavanao any amin'ilay paradisa soa. Dia mirary krismasy sambatra izay feno fifaliana fiadanana ho an'ny sambatan'olona amin'izao krismasy roapolo sy roa arivo izao. Izay zalahy lakolosy teraka hoe Jesosy ho anao tsy mahalala ndeo hiditra mivaly fa izy moa Jesosy zany to manaza iarantany olona mba manakaja azo avao fa ty mazava. I Jesosy io raha mbary tsy mifidana ny adala fa avirimy avokoa na ny ratsy na ny soa. Ary inona lakolosy to vy manenao zany na ny mainty na ny foty dia to manatona azy ihany. Izy io no mamoa ny saindreo matoritory ary mampitraka aloha ho an'ny olona izay oly. Za ty mba te ho any nefa to matahotra zava-baovao zany ka ny tongotsy ty miaotra. Ndao isika iaradi raha ianao mba te ho any ankalaza ny Mesia izay obiana eran-tany. Vonona resaka izy tsy angataka amitsy tsy na andianaiza naiza na andiakatra.
ka tsisy mivery sady tsisy ay. Veloma kanefa mba fatrokely hoe azadinony tsy andro roely na aiza ombana na oviana na oviana dia eo Andriamanitra sy azo itovina. Veloma tsy hoely fa mandram-piona sisy vy sisy ivona mivereny tsy andro rehefa lahady fa etsy esao rehefa miandro sahady.